Na dia teo aza ny fanazavana nentin'ny ministry ny Fanabeazam-pirenena miazona hatrany heviny ireto mpampianatra FRAM ireto mahakasika ny fampidirana azy ireo ho mpiasam-panjakana. Dia zahay mpampianatra FRAM manerana Madagasikara tsy manaiky an'io 10 000 poste io. Raha misy hoe fanamboarana izay 10 000 poste io tokony fampiresana aminay ahoana ny fomba fanaovana azy. Fa tsy hoe isa-taona marina fa misy recrutement isa-taona. Fa ny amin'izao satria baka plus 3 zao ny raisin'ny ministre amin'izao ary ireo BPC efa ela niasana efa tena marary amin'izao fotoana atao ahoana reny. Amin'ireto mpampianatra FRAM ireto tsy manaja ny lalam-panorenana ny ministera hatreto satria tsy maimaim-pona akory ny fampidirana ny mpianatra. Ary mikasika amin'ilay hoe fampidirana maimaim-pona tsy zahay mpampianatra FRAM manamorona izany hoe tokony maimaim-pona fa ao anatin'ny lalam-panorenana. Rehefa tsy manatanteraka an'izany ny fanjakana indrindra fa ao anatin'ny ministera Fanabeazam-pirenena dia tsy manaraka ny lalam-panorenana eto Madagasikara zay. Dia fampanantenana teny amin'ny propagande ve fampanantenana tamin'ny 25 janvier ve dia nisy hoe andovola ihany ray aman-dren'ny mpianatra. Iarantsika mahita fa nioraka daholo ny olona vahoaka rehetrarehetra na heno hoe mahafinaritra zavatra ataon'ny président de république zany. Dikan'izany aminay tsy fanatanterahana ny tenin'ny filoham-pirenena dia fanomezana hoditra-kondro ny filoham-pirenena. Manantena ny fahombiazan'ny fihaonan'izy ireo amin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta indray ireto mpampianatra FRAM ireto.